Voatendry ho ambasadaoron'ny vondrona eoropeana ny Côte d'Ivoire Irchad Ramiandrasoa Razaaly, diplomaty frantsay manana fiaviana avy eto Madagasikara, teraka sy nianatra ary lehibe teto amin'ny nosy, nanolotra ny dika mitovy amin'ny taratasy manendry azy ho amin'izany toerana izany tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny ivoiriana Léon Kakou Adom izy tamin'ny herinandro lasiny. Efa ambasadaoron'ny vondrona eoropeana tany Ghana ihany ity diplomaty ity talohan'ny nanendrena azy tany Côte d'Ivoire. Efa niasa tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay sy tao amin'ny voamera eoropeana izy talohan'ny ambasadaoro azy, nanaraka fianarana ambony momba ny lalàna teto Madagasikara ary efa nandalo vetivety tamin'ny asa fanaovan-gazety talohan'ny nandratony fianarana sy nidirany teo amin'ny sehatra diplomatika i Irchad Ramiandrasoa Razaaly. Anomboka afaka 2 herinandro ny fitaterana ireo fitaovana vaventy ho an'ny tetikasa fametrahana tobim-pamokarana herinaratra manana tanjaka 500 megawaty eny Ambohimanambola. Niantso ireo minisitra rehetra voakasiky ny tetikasa ny filohan'ny repoblika mba hanafaingana ny fitaterana izany asa izany, hoy ny taditry ny filakevitry ny ministra Faralahy Urbain. Efa andalam-pamaranana ireo dingana ara-teknika amin'izany, toy ny fanamafisana ireo tetezana amin'ny lalam-pirenena faharoa araka ny taditry ny filakevitry ny ministra ihany. Fa nanentana ihany koa ny filoha mba hanafainganana ny fikirakirana ireo antota taratasy izay voalaza fa antony nahatarany asa. Motera 7 milanja 7 kilao avy miampy vata-pamokatra herinaratra miovaova na alternateur 7 milanja 14 kilao avy ary vata-panova herinaratra 3 milanja 15 kilao avy no hotaterina eo amin'ny lalam-pirenena faharoa. Nanatanteraka ny fivoriany voalohany komity nasionaly mitarika ny programa Biodiversité 30-30 ho an'ny Madagasikara. Fanamby ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena io ny anatratrarana ny fiarovana ny 300 isanjaton'ny tany sy ny 300 isanjaton'ny ranomasina mialohan'ny taona 2024. Tafiditra ao anatin'izany ny faritra rovana, ny toerana manan-karena ara-boajanahary. Tanjon'ny komity ny ametrahana paikady ombonana sy tondrozotra ahafahana manatratra io fanamby io. Nitarika ny komity ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lova Max Fontaine sy ministry ny fitsinjaram-pahefana Niantso. Nanatrika izany ihany koa ny mpitatana faritra rovana, ny mpikaroka ary mpiara-miombonantoka maro. Miala sy rahetsy ny isan'ireo mpanjono misehatra amin'ny jono madinika izay mamokatra ny 750 isanjaton'ny vokatra jono eto Madagasikara araka ny nambaran'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga. Ho fanatsarana ny fanjarian-tsakafon'ireo mpanjono madinika dia misy ny tetikasa iarahan'ny fanjakana amin'ny FAO natomboka androany tamin'ny alalan'ny atrikasa izany tontolo iara. Anisan'ny tanjona amin'izany ny ahafahan'ireo mpanjono madinika miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fitadiavana vahaolana hampaharitra ny asan'izy ireo. Faritra 4 no ametrahany FAO ny tetikasa dia Atsimo Andrefana, Boeny, Androy ary Alaotra Mangoro. Namoaka ny anaran'ireo handrafitra ny ekipa hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka iran-tany amin'ny TSIPY KANETIBE izay atao an'i Roma, Italia ny 17 ka hatramin'ny 12 Septambra 2024 ny Federasiona Malagasy an'i TSIPY KANETIBE voatazona hisolo tena Madagasikara eo amin'ny squady lehilahy Faralahy Urbain Baloty Ramanantiaray sy Lova Rakotoarisoa. Inomenjanary fanantenana ravimanana sy lalatina saoly titanirina ny aina kosa no voatondro eo amin'ny sokajy vehivavy. Masotsivana maromaro no nanimbanana azy ireo raha nambaran'ny tale teknika nasional Federasiona, anisan'izany ny fanazarantena, ny zava-bida tamin'ny fifananana tao tany Frantsa tato anatin'ny herinandro maromaro, ny fahavononana, ny fanarahana ny toromarika, ny toe-batana ary ny tanjaka ny saina.